kaly mitsidika ny tokantrano tsirairay indray zahay ry havana amin'izao fandaharana efa mahazatra antsika sady izao mitafatafa sy dindinika izay rahantsika amin'ny iray aman-dreny mpitandrina rakorona valina maoly. Miarabanao paster. Miarahaba ny ary rehefa fanarana dia miarabantsika ny tokantrano. Dia ny faefatra sady isika amin'ity resadresaka tafatafa sy dindinika ity efa voaresantsika tany am-boalohany ny mikasika ny baiboly sy ny valanaretina. Ny resaka moa dia mbola ao anaty ny valanaretina hatrany satria fantatsika fa ity coronavirus fonitilo malaza hatreto efa mitondra fanazavana misimisy mikasika an'izay ndray mandreny mpitandrina momba ny valanaretina covid-19 dia efa niresantsika ihany koa ny fiatrehana ivoahana amin'ny fihiboana. Ankehitriny sika amin'ity androany ity dia iresaka kely indray ny mikasika ny kristianina sy ny lalam-piarahamonina. Misy niresaka hoe lalàna ao anatin'izany teny izany. Inona pastera no azo ambara mikasika ny kristianina manoloana ny lalam-piarahamonina? Ny kristianina manoloana ny lalam-piarahamonina fanontaniana tena etika zao fanontanianao zany hoe ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina. Ny fivavahana kristianina ihany zay ataontsika hoe nanomboka tamin'ny testamenta taloha zany sy ny testamenta vaovao dia indrindra ny testamenta taloha dia tsy niavaka ny lalam-piarahamonina sy ny lalam-piangonana na ny lalàna dia tsy dia tena mipetraka mazava tsara tao amin'ny testamenta taloha zany hoe ity lalàn'ny fiarahamonina, ity lalàna mpiany aminaty mpiangonana, ity lalàna manokana fa nididin'Andriamanitra avokoa narana na lalam-piarahamonina io na lalàna fiangonana fa ny zavatra aty amin'ny testamenta vaovao izy nanomboka nipotra. Aty amin'ny testamenta vaovao izy dia nanomboka hoe ity ny lalàn'Andriamanitra izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra sy ny baiboly ary ity kosa ny lalàn'ny fiarahamonina napetraka ny fanjakana romana. Satria tsy fanjakana romana nanjanaka ny jiosy dia nanomboka tamin'ny fanjakana romana zany nanomboka niavaka ny hoe ity lalam-piarahamonina ka hajainareo ary ity kosa ny lalam-pivavahana izay anareo ao anatiny eo. Dia arak'izany dia tena azo valiana tsara amin'ny baiboly amin'ny testamenta vaovao izay fanontaniana izay hoe misy teo manahoana ny kristianina manoloana ny lalam-piarahamonina sy ny amam-pino azy. Ny valiny dia ny voalohany indrindra dia ny fiarahamonina zany dia manana lalàna. Dia io nefa nambarany Martin Luther amin'ny foto-kevitra lehibe nambarany mpanitsy fivavahana hoe ny kristianina dia manana lalàna roa zany izay mitondra azy dia ny lalam-piarahamonina na ny fahefam-panjakana izay apetrak'Andriamanitra. Amintsika protestanta, amintsika réformé dia manaikitsika fa ny fiarahamonina dia Andriamanitra ihany koa no mametraka ny fahefany mpitondra ao anatin'ny fiarahamonina. Ary io mazava ny tenin'i Jesosy tamin'io raha nanatrika ny Pilato izy. Pilato amin'io zany manoloana ny Jesosy, hanameloka ny Jesosy, hamoaka didy fanameloana ny Jesosy dia mazava ny tenin'i Jesosy tamin'ny Pilato. Ozy Jesosy manao hoe ny fahefana eo aminao dia fahefana nampindramina anao, fahefana nomen'Andriamanitra anao. Ny dikan'izany dia na dia Pilato azy zany dia nomen'Andriamanitra ny fahefana io Jesosy. Ny dikan'izany ny fahefana mpitondra sy ny fahefana anatin'ny fiarahamonina dia fahefana izay eken'ny protestanta, eken'ny kristianina fa fahefana fa amin'Andriamanitra. Andriamanitra no mametraka azy io. Dia ny faharoa dia ny fahefana ara-panahy, ny fahefana fiangonana izay mitaiza ara-panahy ny vahoaka an'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra mba hahatonga azy ho amin'ny lalam-piainana mahakamy famonjena. Noho zany dia itsika zany dia manaiky tsara fa itsika dia misy ny fahefana izay ara-panahy amin'ny kristianinatsika ary misy kosa ny fahefam-piarahamonina ekentsika io. Dia hajaintsika zany ny kristianina manoloana ny fahefam-piarahamonina dia manaja ny lalam-piarahamonina izy. Tenenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 13:10 hoy izy manao hoe amin'ny andininy fahaenina
sy ny fahafito izy manao hoe mandoava am'izay rehetra tokony ho azy avy zany hoe mandoava nareo etra vola etra ho an'izay tokony andoava-ketra faditseranana ho an'izay tokony andoavana faditseranana tahotra ho an'izay tokony atahorana aja ho an'izay tokony ajay zany hoe ao anatin'ny fiarahamonina ianareo de ajao zay tokony ho ajaina ao anatin'ny fiarahamonina atahory zay tokony atahorana ao anatin'ny fiarahamonina ekeo zay tokony ekena ao anatin'ny fiarahamonina no zany a de ny kristianina zany manoloana ny lalam-piarahamonina de tokony ho tsy ho kristianina mpaninga zavatra na kristianina mpikomy amin'ny lalam-piarahamonina tsy tokony ho kristianina zay ataontsika hoe mpanohitra lalam-piarahamonina amin'ny akapobeny zany resahiko lay fotokevy de be maha-kristiana io resahiko fa afaka ametraka fanontaniana hoe karaha izao nataon'ny fiarahamonina karaha izao lay nanany fiarahamonina karaha izao zay indray zavatra ataoko hoe manokana fa amin'ny akapobeny io resahantsika io hoe ny fivavahana kristianina de mampianaratsika anaiky iaina ny anaja lalam-piarahamonina isika moa anatin'ny fiarahamonina misy foana ny lalàna amin'ny fehatsika araka izany kristiana araka volazam-pastera teo dia manana ny lalàna amin'ny fe azy ny lalàna ara-piangonana fa isika ao anatin'ny fiarahamonina miasitsika any amin'ny asantsika any indraindray tsika tsara ohatra na ny mpisolombavambahoaka ohatra mpanao lalàna ny tiako resahana inona ny mety ho fetraikan'ny asan'ireny sokajy reny pastera amin'izy hoe mpanao lalàna ka amin'ny maha-kristianina azy ihany koa ohatra hoe misy lalàna tsy de mifanaraka loatra amin'ny fiarahamonina ary tsy de mifanaraka loatra ohatra fanipaka amin'ny maha-kristianina azy kanefa indray mety hoe hiety kokoa ao anatin'ny lalàna mpiarahamonina ahoana ny fomba moramora kokoa an'ireny mpino kristiana ireny mba tsy hampifanipaka be loatra na mpisy endriny mihiba amin'izay asany izay zao zany aloha no zavatra tokony ho atsaitsika kristianina de ny kristianina de nantsoina ho fanasina sy fahazavana ao anatin'ny fiarahamonina ary satria fanasina sy fahazavana ao anatin'ny fiarahamonina ny kristianina de tokony mandray anjara izy amin'ny fitondrana ny fiarahamonina fahadisoana eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny finoana mihitsy ny fantosirana andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina Jesosy tsy nampianaratsika hoe ny fiarahamonina de avelao entiny tsy miny any fa tena manana adidy mihitsy isika hitondra ny fiarahamonina tsy hoe ao anatin'ny fiangonana ihany no hijobotsika ho maha-kristianina atsika eo anatin'ny fiveran-draram-piangonana tsy zay ihany fa tena tokony anaty fiarahamonina mihitsy azy isikotsika maha-olombelona atsika de io isika ao anaty fiarahamonina io de miseho amin'ny endrika anankiroa na telo ny voalohany de lay nyendrika isehony voalohany zany lay isika ao anaty fiarahamonina io dia tokony isika manaja ny lalàna velona misy izay anankiray zay ny fototra na iza zany kristianina miaina ao anaty fiarahamonina za tsy mbola miresaka hoe ka zao le toetran'le fiarahamonina ka iny zany aloha tsy ho resahy tsy bria satria misy tokoa ny trangatsongaina misy lalam-piarahamonina mety zaotsika mifanohitra mihitsy amin'ny am'lay tena maha-olombelona zay zavatra hafa hoe manitsakitsaka ny zon'olombelona ve izy manavakavakolikototra ve izy zay ndray zavatra hafa fa lay teny am'lay hoe tena lalam-piarahamonina misy aza dia ohatsika manao hoe mifototra de zao misy lalam-piarahamonina de ajain'ny kristianina izy faharoa de zao ny endrika faharoa zay isehoan'ny kristianina mahavavolombelona azy dia amin'ny alalan'lay ataontsika hoe fandraisana andraikitra maha-kristianina indray zany hoe amin'ny alalan'ny asanao amin'ny alalan'ny ohatra hoe mpitsabo ianao amin'ny alalan'ny hoe mpampianatra ianao teo amintsianina ianao mpanao gazety ianao mpany fiarakodia ianao dia amin'ny alalan'ireny no endrika hijoronao vavolombelona mahatoky amin'ny asanao tsy hoe zany anao mpamily fiarakodia de mandika code de la route satria hoe ambafahasoavana tsy hoe anao zany pompiste
dia entinao mody ny versement satria hoe an'andriamanitra ny zavatra rehetra tsy ohatr'izay zany le izy tsy ohatr'izay zany a fa tena amin'ny alalan'ilay hanomponao an'andriamanitra mihitsy ny asanao fa ny fahatelo dia ilay ndrasanao teo hoe dingana fahatelo dia ilay hoe tena nandray antso mihitsy ianao zany nandray antso mihitsy ianao ka tafiditra ao anatin'ireny rafim-piarahamonina na institution izay mitondra ny fiarahamonina ireny ohatra hoe nandray antso ianao ho filoha-pokotany sivy-pokotany nandray antso ianao ho solombavam-bahoaka nandray antso ianao kalmen'andriamanitra fanomezam-pahasoavana hitondra firenena ho ministra na ohatra zany satria tsinona tsy tokony atontsika fa antso zany tsy ny olona rehetra no manana zany fanomezam-pahasoavana zany fa tena antso io ary inona lay antso inona ny marika amantaranao fa nandray an'izay antso zay ianao dia reto zavatra telo reto voalohany dia mandray lay antso ianao zany ka mirotsaka ao anatin'ilay andraikitra manokana ao anatin'ilay fiarahamonina ohatra ao anatin'ilay institution zany dia ao anatinao tsara mihitsy a ny fitiavana an'andriamanitra hoe tena faharoa dia ao anatin'ny ko ny fitiavanao ny tanindrazanao tena zava-dehibe zany zay ny fahatelo a ao anatinao lay fanajana lay fahamarinana ary ny fahaefatra dia ao anatinao a lay fahaizamanao raha tsy rehefa feno tsara rehetra eo dia tsapanao hoe ao anatinao zany misy antsom-baivay a kanefa antsom-baivay tsy mifanohatra ny fitiavan'andriamanitra dia faharoa misy antsom-baivay ka lay antso dia tsy mampifanohatra anao amin'ny lalam-piarahamonina ataontsika hoe ao anatinao ny fitiavan-tanindrazana dia fahatelo ao anatinao ny fitiavana ny fiarahamonina sy ny fitiavana ny fahamarinana ao anatinao lay fahaizamanao tsy seviny tsinona rohatra ka hoe tsy miantso anao zany andriamanitra rohatra ka hoe tsy fatany fahavitany io ianao fa anananao le fahaizamanao a dia anananao reo zavatra voalazantsika ireo dia mirotsaka ao anatin'ireny zavatra reny ianao kanefa ny tsy zay ihany andresanao teo fa misy le hoe atao vepitsara izy dia misy lalàna mpiarina le lalàna mpiarina nefa indraindray mety ho fieritriretany azy mifanohatra atao hoe misy didy fanameloanao faty nefa le mety misy ao anatin'le lalàna zany ampiatra an'izay nefa n'izy ne le eloka tena talify an'izay mihitsy dia ahoana no atao dia ny tokony misy dia izao ny kristianina zany a rehefa anatin'izany ohatrandray dia tsy tokony adonanao fa ianao zany a amaha kristiana anao dia kristiana ianao fa ianao koa tsy tokony adonanao fa nataon'andriamanitra hiaro ny fiarahamonina ianao amin'ny alalanao zany no hiarovanao fiarahamonina izay fiarovana ny fiarahamonina zay nefa ny tsy adidinao rery fa tena adidin'andriamanitra mihitsy raha samy mangalatra daholy azy zao rehetra zao dia hoaiza ny fiarahamonina tena dikan'izany ny mpitsara tsy tokony hiawatra mihitsy izy amin'ny fampiarana ny lalàna satria nataon'andriamanitra hiaro ny fiarahamonina izy men'andriamanitra ary meny fiarahamonina izy la izany fahefana zany hiaro ny fiarahamonina andriamanitra ny baiboly tsy tokony ny fikotranana fa tokony filaminana dikan'izany dia tena zava-dehibe mihitsy nanana fiarahamonina milamina mba hahafahan'ny olona mivavaka sy midera sy manompo an'andriamanitra tsy tokony adonona fa ny andraikitra voalohany antsoina hoe fanjakana anatin'ny fiarahamonina dia mitondra ny antsoina hoe fandriam-pahalemana zay ny voalohany tena andraikitra ny fanjakana raha ny baiboly metrana fanotahina dia hoe inona andraikitry ny mpiasa fanjakana ny mpitondra fanjakana ny olom-panjakana rehetra ny adidiny voalohany dia manao zay ampilamina ny fiarahamonina mba hahafahan'ny fiarahamonina vahoaka rehetra miasa ankalalana miasa ao anatin'ny fahatahorana an'andriamanitra mba hahatondra ilay fiarahamonina afaka mivelatra tsara ka izay nge no midikany hoe pax romana tamin'ny andron'i jesosy hoe afaka niparitaka io filazantsara io satria nisy le pax romana zany hoe lay fandriam-pahalemana no entin'ny fanjakana romana satria ny fanjakana romana dia nahafe ny firenena fantatra tamin'ny fotoan'androny dia noho io pax romana io mihitsy no mahatonga ny filazantsara tonga mandraka kehitriny ity amintsika zava-dehibe zany zay le toetsaina hoe
ny fanjakana na tompona raiky fanjakana dia natao isahana izay mba hanana isiny fandriam-pahalemana izay mba hahatonga ny olona afaka mivavaka miasa mamokatra mivavaka miangona sy ny sisa rehetra dia fantanao ahoana zany paster lay raha fanohatra ny feo fieritreretany izy dia ahoana no tokony ataony a betsaka ny ohatr' zany betsaka ny kristiana mandalo zavatra tahaka zany a fa amin'ny protestante dia tena zava-dehibe lay antsoina hoe fahafahana zany hoe mila fahendrena mahay manavaka tsara ianao zany ina le fahendrena raha ohatra ianao ka manaiky hiditra ao anatin'ilay ataovy hoe mpitsara na matoa ianao manaiky hiditra ho mpitandro ny filaminana dia misy zavatra zany zay efa tsy maintsy ekenao ao anatiny zany hoe misy zavatra zany tsy maintsy ekenao ao anatiny any am'izay fotoan'izay dia atsainao zay fa tsy mety raha ohatra ka hoe ianao zany ampitandro ny filaminana ka mikorotana ny olona anatin'ny fiarahamonina mila alaminao dia tsy azo ozona ka za tsy afaka manao an'izao satria za dia tsy mety zay amin'ny lafiny etika hoe ny olona hafa ve zany avelanao manasa azy nefa samy ao anatin'ny asanao no manasa azy dia isa zany no anasanao manasa azy lasa aherikao amin'ny hafa ny kristianina tsy manana zay akanosany zay hoe aka za tsy za kosa moa zany tsy afaka hisambotra dalo mihitsy fa foatra fanohatra mietretro ny mikapoka ny dalo ohatra satria tsy lasa herisetra sary aroerako ny dia efa nisy mantsiky fivavahana kristiana tahaka ny frenzy ohatra tany États-Unis tamin'ny fotoana natokantany hoe Philadelphia dia satria dia ohatra zay mihitsy le tantara hoe tsy mampiasa herisetra tsy manao miaramila efa nisy tahaka zany tany États-Unis dia nefy ko zany ao anatin'ny efijery mba dia nisy fivavahana frenzy dia ohatra zay mihitsy frenzy amerikana dia nandefa missionnaire eto Madagasikara dia misy toetsaina ihany ao anatin'ny kristiana zany misy efa misy kristiana ke moatra zany amitsika hoe tsy zay tsy manao miaramila dia zay tsy mamindra raha dia zay tsy manome raha dia misy ohatr' zany ao anatin'ny misy fivavahana tahaka zany fa ny fivavahana réformé dia fivavahana ataontsika hoe dia fivavahana mahatsiaro hoe ny zava-dehibe dia ianao a miasa ao anatin'ny fahafahana sy ny fahazavan-tsaina ary ianao a tsy hoe fantatrao zao fa ilaina ny fiarovam-pirenena ilaina ny mpitandro filaminana ilaina ny mpitsara dia manjary ty tena zany ny fieretany réformé azy hoe milamina fiarahamonina fa ianao zany tsy mba mandray anjara mihitsy amin'ilay fiarahamonina fa ny hafa no manao an'izany eo amin'ny toerana misy ianao dia tsy ekeny réformé zay fa ny réformé na kristianina tahaka atsika dia tena manao mihitsy manao hoe antio raha ohatra ka tsy vitanao zay fanomezam-pahasoavan'izay dia tsy nataon'Andriamanitra eo ianao fa matoa anao napetraka Andriamanitra ho mpitsara na ho mpitandro ny filaminana na nataon'Andriamanitra ho amin'izany andraiky zany dia zakanao tsara io ary tandrify ianao dia rehefa ao ianao a dia ataovy ny fijona vavolombelona fa ny farany a dia zao mamaly izay fanontaniana zay ahoana zany rehefa ohatra ka ohatra hoe ao anatin'ny parlement ny kristianina rehefa ohatra reny dia misy vote enkely misy vote dia na ao anatina gouvernement rehefa anatin'ny gouvernement anao dia misy vote misy zavatra nge atao fanapa-kevitra hoe zao ny zavatra tokony atao dia ahoana eketsika ve ahoana mindaminana an'ity misaraka mafy be ohatra zany nalovana zay moa tokony hoe tsy dia ny olona rehetra koa renge fa mila ataontsika hoe fahendrena tsy dia mora ny amin'ireny andraikitra reny zay no mahatonga koa hoe ny baibolina nafatra hoe mivavao any mpitondranareo satria mafy be ny fanapa-kevitra ndraindray momba n'ireny lalàna reny dia adidiny fiangonana mivavaka ho azy reny dia rehefa anatin'izy ireny dia ampahirezina ny kristiana mba ho ataontsika hoe miady mafy ianao mandritra miady-hevitra mijoro anao zany ao anatin'ny parlement mijoro anao ao anatin'ny gouvernement mijoro anao anatin'ny fokotany mijoro anao miady-hevitra dia mandeha niny tisy teo ny fifidianana na ny vote dia rehefa lany
dia zay zany de solitaire ataoko hoe miaraka miondona amin'ny rehetra ianao foto-kevitra akapobe resahiko za tsy miresaka hoe karaha misy indray iary nisy lobinina ngetary nisy nanome zao ngetary zay indray zavatra hafa ndray fijora vavolombelona zay andrasana am'izay fa lay foto-kevitra akapobe mihitsy de sahako eto manao hoe raha tokony ho izy a miady mafy ianao fa rehefa ohatra ka tonga ny fotoana ijoroana vavolombelona dia manazava ianao salokony ohatra république voalohany efa azo resahana tsara satria efa tiambadika 10 taona mihitsy dia misy parlementaire anankiroa antsika tao Ambohitate Prosper Jobel sy Ravelomanomeromano izy roa samy tao anatin'ny fahefa-panjakana nanapa-kevitra dia tamin'izay taon'izay ady-hevitra be tao anatin'ny fitondram-panjakana ino fa fitondram-panjakana tamin'izay fotoan'izay natao lahady hariva ny baolina kitra raha izay faharoa natanjaka be république voalohany io natanjaka be tamin'izany fotoana zany ny antsoina hoe kermesy république voalohany io natanjaka be tamin'ny république voalohany ilay antsoina hoe fahatsara-tare lay vehivavy kely aseho le hoe misy tsontsika reny zany fa zao ny zavatra mitranga tao anatin'io fivoriana io dia nijoro izy roa selon Kristianina maromaro nanazava manao hoe Andriamatoa filoha raha mbola raha fantatrao fa tena mbo ilaina amin'ny fiangonana satria ny alahady dia mba han'ny fiangonana mitsangana eto amin'ny firenena amin'ny fiangonana ary mampitomana tsanga atsika ary nekentsika nijoroan'ny fiangonana eto amin'ny firenena dia tokony ho ajaintsika zany ny satany alahady nefany io mba satany io anazy io mba fotoana zay tena hitezany ny vahoaka an'Andriamanitra ka raha hitanareo fa mbola ilaina ny fiangonana dia ajao ny andro ka zao no izy aza asiana baolina kitra ny lahady hariva fa lahady hariva ny fotoana mba hampianana ny fiangonana ny sekoly alahady fivorian'ny tanora fivoritsampany tamin'izany moa lahady hariva ny république voalohany io ny fotoana fianarana sekoly alahady fivoritsampany ka aza kitirana reto mantsy ny président Tsiranana ny alahady hariva aza atao alahady ny baolina kitra fa ataovy asabotsy hariva fa aoka mba afaka hitaizany zanaka izay raha mbola tsapanareo fa mitondra soty atao amin'ny firenena ihany tamin'ny fanabeazana ny fiangonana dia ajao ny lahady hariva zay ny voalohany faharozy raha mbola ilainareo ihany ny fanabeazana ny fiangonana dia zao tsy mety io kermesy io satria nitaonany olona ho ty loka manao loterie tamin'izany misy an'ny akididy le sy lena koa le akidike tornike tamin'izany fotoana zany ka mba mangataka zay fiangonana zay tsy mitona zay tsy anao eritseritra no izy fa lalàna nataontsika mba mangataka zay ajanony re io hoe foany re io fa manelingelona ny fitezana ary fa telo dia zao ity misy ty tamin'izany république voalohany tsika dia roy izy manao hoe aza tia amidy ohatran'io reny tanora zazavavy aza tia atao aza tia rantranty ohatran'io reny vatany tanora aza tia sy ny sisa rena tsy hitariketo lay fanazavana tao anaty fa raha zay komarina aminao fa nanaiky ny fotoana fanjakana hoe tena marina kosa zany satria mantsy misy zavatra tsy azo nge ary raha tsy ao anatina dinidinika sy ady hevitra tsy mazava tsara le izy tsika moa zao nge ohatra ny tsy de tena mahay miresaka tsony ko hoe tsy haiko nanany fanakazana tokantrano tsy voataiza ady hevitra tsy haiko ohatra lasa tsy de tena tia miresaka zany conférence zany ake taloha tamin'ny république voalohany tena mameny fiangonana mameny tampokon'olona zany hoe ady hevitra resaka efa fa zao ohatrany tsy de zatra na ny maneho hevitra azy sika tsy de tena mahay maneho hevitra loatra ary nataontsika reo hoe manohitra hevitra itsika tsy de haitsika koa le manohitra fa afangarotsika le olona miteny sy le hevitra teny iny de manjary ohatrany lasa tsy de tena mahay mifanakalo hevitra itsony tsika tsy tahaka ny tamin'ny andro aiza tsy hoe notano foana ny tsara fa tsika rera de miara mahita an'izany a ka ho tsika manao hoe lay iohatra le tokantrano mihitsy na ty am-piangonana na misehatry-pikamana maro samihafa tokony miverenana kely izany tsika
fanakalo-hevitra miresaka manotsikotsina hevitra dia mametraka mandeha fanontaniana anao le mandeha ny metrany ankizy fanontaniana takizay tato am-piangonana mihitsy hono a pastera nahoana kay tsika malagasy no tsy dia mahay tsy dia zatra toerina loatra ary tena marina le tsy zatra toerina tsy zatra toerina zany hoe tsy zatra toeriteny loatra tsy matanty fanakiana tsy matanty fanakianana fanahoana le izy dia za mona na zava tamin'izay avelako mety hoe tsy ivona ndraiky fa tadida le ndraka fanontaniana mihitsy zao hoe tena kolotsaina le izy novolena tamin'izany fotoana izany ny kolotsaina niady hevitra fa rehefa tateoriana dia ohatrany lasa tsy dia tena voataizana izay tsony ny fiarahamonina dia ohatrany tsy dia tena zatra miady hevitra loatra ny antony dia tsotra be ny fomba fijery zavatra mihitsy tsy mitovy azo miady ny kolotsaina malagasy ny kolotsaina vazaha dia ataoko hoe tandrefana dia efa zatra n'ilay antsony hoe dialektika dia ny fantatsika tsara ny dialektika ny Hegel sy ny Augustin-Roscoe matadika tsara zatra le hoe ny hevitra dia hotsanina mihitsy zany hoe hozogozonina mihitsy vao mafy matoka hoe tia ny thèse dia asiana vilena mihitsy ny antithèse dia zay vao mivoaka ny synthèse satria hoy Hegel hoe ny fifandonana no miteraka ny fisiny zany hoe misy zavatra anakiraiky dia toeriny iny dia misy zavatra vaovao zany hoe amin'ny alalan'ny fanoheranao an'iny zavatra iny no misy zavatra vaovao tsaratsara kokoa nidikan'izany amin'izay fotoana izay lay fanoherana dia tena vilena mihitsy ahatonga n'lay zavatra hivoatra tsy mivoatra lay zavatra ratsy hotsonina zay lay filozofia ny ataoko hoe dialektika dia mazava hoazy na demokrasia nge zany hoe tena vilena mihitsy le fanoherana hozogozonina mihitsy le hevitra ary rehefa miadevitra tena mihitsy tena asiana mihitsy hotsotsony aloha mba ho mafy tsara hotsotsony mihitsy le izy sedrao mihitsy le izy mba ho mafy tsara zay tsinona le dialektika zay mamafy azy fa raha tsy hotsokotsononao tsy latsaka tsara tsy mafy tsara tonga any amin'ny fototra izay toetsaina izay nefa ny tsy toetsaina nentim-paharazana loatra zay mahatonga atsika hoe nandray aman-dreny atokantrano ao ana tsy dia tena mahataty toeran-janaka loatra satria ny rafim-piarahamonitsika tsy mitovy amin'ny ary mbazaha tsy nange efa 300 taona efa-jato taona ny ainany an'izany zatra n'izany izy ary tsika nahazo an'le tarazo tandrefana indrindra mihitsy nahazo ny tarazo andrefana tsika mbola tsy folaka mbola tsy tena zatra fa le mbola mahazanatsika dia le nentim-paharazana ihany le hoe rehefa tenenina hoe ity tenenina ray aman-dreny dia ity ary na no entina na no mpitondra dia samy eritreritry an'izay daholo hoe efa niteny dada hoe zao zany teny dadasinena tokantrano dia zao zany izay tsy zay mihitsy ny fanabeazana miandrefana mitandrefana fitsika ny Madagasikara any efa zay dia tsika zany eto misy le zavatra entiny any andrefana ampianarana ny ankizy any an-tsekoly misy le sotoavina mahamalagasy zay efa aty dia io mahatonga atsika safidrafidra tena mahazo zavatra araka ny tokony ho izy io fa na tena misafidy tsika miandoranga hoarahana ihany aloha ny entindreo ray aman-drenitsika dia na misafidy ato tsy fantatro ka hoy aho manao hoe tsy dia tena zatra loatra an'izay tsika tsy dia zatra miady hevitra satria amintsika ny hevitra tsy hoe hotsikotsonina dia mafy fa amintsika ny hevitra dia ny fotoana no mampilamina azy ny isa volovoloana ilan-tono zany hoe zava-dehibe misa volovoloana fa io tsy hoe hotsikotsononao mampilanto azy fa ny fotoana ny manasitrana sy mandanina ny zavatra rehetra hevitra io zany dia mivoatra ho azy ao anatin'ny fisavolovoloana na ao anatin'la fa tsy voatery hoe misy lafim-panoherana atsy na misy tsy maintsy toerina atsy izay toetsaina izay a tena tsy tovitsika amin'ny tandrefana any ka tsy dia zatra miady hevitra izy mala efa notainao hoe dia hoana zany pastery ny olona anaty fara-pakevitra reny dia aniko ao dia zao miezaka mitsolo vavolombelona any ianao dia raha ohatra ka ny safidy miasa amin'ny dokotera ianao dia misy etika tsy maintsy tadiavina amin'ny dokotera
misy tika tsy mety tatiava raha nanazay pastera azy e pastera ke manao voaty de misy tika tadiavina aminay pastera misy fitondratena tsy maintsy tadiavina aminay dia misy etika tsy maintsy tadiavina amin'ny mpitsara misy etika andrasana amin'ny miaramila amin'ny filaminana dia ajainao reny de mifanohatra amin'ny finoana tsy mifanohatra amin'ny finoana ndraindray mety hifanohatra amin'ny finoana ndraindray mety ho manampy ny finoana azy fa eo no matoka amin'ny protestanta tena manome toerana ny feo amin'ny feritreretana manome feo amin'ny feritreretana eo no matoka amin'ny protestanta manome toerana ny fitariny fanamasina fa ny foto-kevy dehibe de zao hoe rehefa zavatra asa no fidinao de tandrovy ampahindrena ny ajan'ilay asa sy lay etika an'asana le asa. Resaka fanabeazan'ny pastera teo a de zay indrindra no iampitako amin'ny fanontaniana manaraka ary mety ho fanontaniana farany angamba amin'ny mahampandinika amin'ny fiarahamonina anao indray no resahako sy anontaniako amin'ny fanontaniana ity amin'ny mampampianatra amin'ny pastera mampana be nalaza be tato anatin'izao vanim-potoana ny resaka Covid-19 zao nalaza be tato ato ny tambavy tsisy tsy naheno tsisy tsy mahafantatra an'le resaka tambavy fa ozy aho hoe inona tsara ka dikan'izany tambavy inona ny hevitry ny hoe tambavy pastera amin'ny mampampianatra anao amin'ny mampanabe anao inona ny hevitry ny tambavy teo amin'ny kolontsaina malagasy tsy kara santifika be tsika tsy andarantsika angamba zany fa amin'ny mampanabe sy mpandinika fiarahamonina inona ny tena hevitry ny tambavy de inona ny tena hoe mahazava-dehibe azy. Onore zany mamahita anazy raha fa maritana rabaky teny ny tambavy amin'ny namaky ny rakibolana nataony Régis Raoulson dia mazava be ny dikany teny hoe tambavy avy amin'ny teny hoe vavy dia roa ny hevitry ny tambavy rakibolana malagasy io tsy koty mihitsy zany la asa re tsy natao hoe tanda zany le izy fa raha ny tena heviny voalohany ao anatin'ny rakibolana io de manao hoe aretina le ny aviny aretina tambavy de aretina azon'ny zay na maretiny azy aretina azon'ny zaza avy amin'ireny zay ny mahatonga azy hoe asa tamin'izany tamin'ny andro ny toro malagasy inona re zany mety hoe tsy fahasalaman'ny zaza no mivany avy amin'ireny zay ny voalohany ataon'ny tambavy de ny faharoa fanafody lay tambavy fanafody zay omeny mpanao fanafody mba hanalana ny tambavy ary zay mahatonga ny tambavy matetika tena resaka fanadiovana tany am-piandohana ohatra hoe dalapetraka ohatra hoe rambiazina ohatra hoe volon-katsaka tena matetika zavatra ohatra hoe manadio ny vatana lay no zay fietreretana izay le izy zay omeny ny mpitsabo fa ny mpitsabo nentim-paharazana mpitsabo nentim-paharazana de matetika ohatra hoe mamay tambavy izy raha zany ka ohatra ka fata izy zany manao hoe tambavy meko anao raha ohatra ka zao le izy fa na koa mety hoe ohatra hoe raokandro miteny hoe raokandro de efa miteny hoe raoka raofiny raofina nray raofina amin'ny tanany dia hoe raoka andro lay andro de le hoe le vo maraina vaky mbola tsy miposaka amin'ny masoandro arabaky teny re zany voambolana nentin'ny taolo malagasy tsika ngetsy tsy ohatrany amin'izao andro anatsika zao hoe fa namonjy azy tamin'ny zavatra maro kosa aloha zay de matotsika ohatr'izao natoy nisy olona foana teto de ny finoana zany ny finoana tamin'izany fotoana zany bon finoana moa zany de rehefa ohatra hoe maka ravikazo ianao de rofy zay raha rofy amin'ny tanany iny zay le raoka rofy zay azo ny tananao vo maraina de iny tanena zay hoe raoka andro zany hoe mbola tsy niposaka ny masoandro fa le mbola vo marainy iny zany hoe very malagasy hoe mbola ao daholo le
ataoko hoe malagasy moa zany akabe fa fiverindreo le ray aman-dreny pitaiza amin'ny fotoana andro hoe le am'le voamarainy iny mbola ao daholo lay singa mahafeno le zava-maniry ka tsy alasany hoe amin'ny riva zay efa lanahany andro na am'le temps fa le voamaraina voamipozaka iny masoandro le voamangiry andratsy iny de rofy zany hoe raofy amin'iny de tsy hoe rofina misy bika satria iny le dosage ny velo zany hoe rofinao amin'ny tanan'iny dia zay le roka de rofy maraina le izy dia ndraindray mantsy tsara ihany afantaina tokoa satria very le nataontsika hoe culture générale lahina azy amamalagasy ahafantaranao iny dao ny dikan'ireny le voabolana mety mazary zay fa fantaninao moa zany tsy fantatro nde tia niala antanina fa le izy dia tiana tenenina manao hoe malagasy any de nanana zavatra be dehibe nampiasaina rehefa ohatra ka tsabona ohatra hoe ny fanazava ny fomba ny tsabona zany ka malagasy de nisy isan-karazany ny tambavy ohatra de fitaovy de tsabo de fampiasaina ny tambavy zany de lay fanadiovana lay zavatra ataontsika hoe noeverina hoe maloto tany anatin'ny vatan'ny olona de sotrona de rofina voamaraina sy ny sisa rehetra fa tsy niany tsy tambavy any ampiasain'ny toa malagasy be dehibe nampiasaina anankiray am'izay fomba nentin'ny tsabo ny tambavy fa amin'ny ankapobeny a de tena zavatra kolotsaina malagasy mihitsy ny tambavy hitanao ary mbola misy le mitondra mangidy mandeha de mangidy ilaky ny arabe ny tena zavatra ataontsika hoe tena mandeha zavatra iainatsika mihitsy ary iny angambana amahatatsana atsika tena manao zava-dehibe ny tambavy ary zay ny tokony anatsika nle zava-maniry tsy andorotorotsika tsy andorondorona sy arovantsika ny tontolo iainana tokony ovantsika reny satria tena izy reny zany tena miantoka ny fiainan'ireo teo alohantsika ary mbola ampiasaintsika amin'ny fotoana ankehitriny mihitsy de amiko everiko fa tsy olana mihitsy ny hinanany malagasy ataontsika hoe tambavy voalanja araka zany ohatrany hoe ndrambofotsy nye fihinany malagasy ravimbofotsy fa tsy hoe le dité vita vazaha io fa tena mbola ty tonga teto akory ny vahiny de fa nisotro ravimbofotsy sika zay fantatry malagasy miteny hoe antatra de fampiasany teny malagasy hoe antatra loatra izy zany hoe ilazana hoe marihitra loatra zany ravimbofotsy zany raha malagasy tsy misotro ravimbofotsy menamena be iny hoe antatra loatra izy zany hoe fantany am'le lokony eo hoe maintso tanora ity le izy ka misy zavatra be dehibe ohatran'ireny a zay ataontsika hoe fampiasa malagasy ohatra hoe ivelan'zay ko ohatra de ohatra ny ovana tsika zao miteny hoe fadirany ovana ny ovana de ny fadirany ovana de faditra sy ovana inona le ovana aitra zava-maniry le ovana ka ny every malagasy fa ny mahatonga aretina ohatra na misy zavatra tsy mety any de finoma zany dia ny everiny hoe misy zavatra tsy mety tsy afaka indray raha tsy amin'ny alalan'ny faditra ohatra zany hoe alana faditra le zaza na re olona fa rehefa alana faditra io de mety ka ny ovana de ahatra lay metsy anany metsy de iny fotsiny nanovana ny faditra de afaka le izy dia nanteny hoe sanatry de zava-maniry sanatry de zava-maniry tsika zany miteny hoe sanatry voany zany fa ny sanatry de zava-maniry io afanaovan'olona tambavy sotrotrony io zay ny teny hoe sanatry itsika namadika lasakofafiteny manao hoe sanatry voany zany fa lay sanatry tena andohan'ny teny hoe sanatry de zava-maniry zay nataon'ny olona tambavy hoe tsika hoe misy lafinjavatra misy very le izy
fa everiko hoe tiako tenena teny hoe inona ny tambako izy ianao dia zay zavatra kolotsaina miainantsika izy ary miveriko hoe ohatran'ny sinoa manany azy ny frantsay koa manany azy de malagasy koa mba manany azy saingy very le izy de mety efa tsy haitsika ntsony ny fampiasana azy a very le izy no ny antony maro samihafa de very fa de tsy haitsika ntsony na ny doziny azy fa zany resahako aloha zany hoe raoka de le zavatra nofony de iny dozy iny hoe zao ny abetsany fa tsy amy sobika koa no metinao de ataonao anatina fa itsika tsy nahara satria anjato taona nange miainany malagasy tao hoe efajato taona misy civilisation nange miorina tao anaty aly de be efa niainy raha makany anaty aly de fatatr'ireo tanàna be reo dika manomboka hatrany hoe ity ny ataoko a de maty itrondro anaty rano io ity ny ataoko a de mahazo hafanana be amin'ny alina fa tsy mila boty fotsy raha makamy arany université anao am'izao ririniny zao fa misoto tambavy kely zay ataony dité de tsempoka izy matory amin'ny alina fa tsy mila koety zany de amin'ny alina am'romagna fa somary milatsaka ndray fanala de tsofony ndray le afy de manao an'iny ohatrany hoe fusion indray de sotono ndray de tsempoka ndray izy tsy mila boty fotsy lamba kely fotsiny atao nefa any orinala amin'ny zamena napatoka zaka na fena université zany ao ity nkikisako ity verovana amin'ny varatra tsy sisa rehetra mitsika manao hoe misy zavatra ke ao anatin'ny men'andriamanitra malagasy ny natiora meny an'izay tsika fa no toe-javatra ela de very na nafenina koa satria misy fotoana koa hoe nafenina le izy hoe tena le maka tatao amitsika mba navandrina mihitsy a tam'izay eto-pamarana nandeha nandevina de to am'le fasana telo herinandro angambany adidiny any angambany iny telo herinandro taorina nandevenana an'ilay voalohany nandevenana an'le faharoa latsaka azy de ro zao zy a marina tsy tena angamba amofona be angambany le fasana mpitandrina moa zany rehefa manao fitaovavana tsy na tena eo akaiky ny fasana zay ny tolotsy mikaiky mivaravaram-pasana mihitsy izy de za amofona zao io tsy nitahotra ny amofo loatra rehefa fa satria ahoana azy zao fa rehefa tonga teo a tsisy mirinona mihitsy de nanontany an'le tanora vitsivitsy a ary ino atao teo izy hoe misy an'izany mpanao odomaimbo zany alaina avany ananina avy amin'ny pastera de ina nataony tao a tsisy nenena taony tao fa izy rery tao de naseny mivoaka taony zay de nidorany tao le ravikazo nidorany tao le ravikazo de nikopakopaka tao inona zany ravikazo zany mba ino zany tsisy mahafantatra ozy fa nroa mivoaka tao zay rehetra de nidorany dika zany lay ataony hoe odomaimbo amin'ny fitakazany de ravikazo dorany ravikazo zay fakarakara ravikazo tsy fantasitsika fa mety tsy voatery hoe fanompona sampo hoe nisy an'tiny nalana-tany dadarabe sa mamarabe sa inona tsy zay fa nanontany leky izy mihitsy a fa hoanakaina atao nisy oka foana tokony tsy maintsy izy hoe nisy oka lalaina tsy tonompo le toerana avay ananina avany de nidorany tao le izy pastera ozy a nroany tao de to de seroka teo de tsy fantatro io zany mietreritra hoe mety afenina koa le izy zany hoe mety tsy ambarately mpianakaviana tsy ambaratelyn'le olona satria fivelomana satria mety afatry ndro ray aman-dreny hoe zao ny fanaovana an'io a na ny fonoka koa azange ono e de zava-maniry zay afangaro maromaro de dorana de ono zay fanazavandreo mpadinika ny zavatra ataotsika hoe fomba reti-paharazana ka hoe manao hoe zavatra efa ao anatin'ny zavatra iainany isan'andro fiarahamonina zany tany aloha fa am'izao andro ankehitriny atsika zao no efa tsy azotsarotsika ntsony ny dikany de afangarotsika amin'ny zavatra maro samihafa sotra ny ary afantanina de misaotra betsaka pastera fa feno de feno ny fanazavana tamin'ity dinidinika sy tafatafandroany ity izay nresantsika mikasika ny kristianina manaja ny lalam-piarahamonina sy ny lalàna ny fiangonana ny kristianina mijoro vavolombelona any amin'ny seha-piarahamonina rehetra misy azy ary indrindraindrindra koa le narantsika sy nazahoantsika fampianarana vaovao indray a voambolana vaovao a ny mikasika ny kolotsaina malagasy izay ndraisantsika misimisy kokoa zany momba ny tambavy de manantena izahay fa nahazo zavatra mafonja isika tamin'ity
resadresaka androany ity dia misaotra anareo nahatra tany tokantrano tolorana fisaorana ihany koa ny teknisiana nampita ny sary sy ny feo tany tokantrano dia mihetraka ny mandraky eo na tompoko ary manaraka indray.